Voa marina amin'izao fotoana izao fa voasambotra tao Mahajanga ny ben'ny tanàna izay voafidy tao amin'ny commune Ambonivohitry ny Bealanana any amin'ny faritra ny Sofia iny tamin'ny andron'ny 4 Janoary noho ny raharaha fanodikodinam-bola ary avy hatrany dia nidoboka eny amin'ny fonjan'ny Marofoto ao Mahajanga ao ity ben'ny tanàna izay voafidy tany Bealanana ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay efa nahito isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny raharaha ny ben'ny tanàna any amin'ny commune Ambonivohitry ny Bealanana iny no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. ACPMA na Association des collecteurs des produits de mer en Suisse nanamafy ny firaisan-kinana. Ho fanombohan'ny taom-baovao 2024 dia niaran'ny fety sy ny faly nanamafy ny firaisan-kina eo amin'ny sampanangombokatra an-dranomasina ny ACPMA na Association des collecteurs des produits de mer en Suisse izay tariny filoha amininy tamin'iny andron'ny 15 febroary 2024 tao amin'ny Hôtel de France tao an-Suisse tao. Nitondra ny teny fisaorana ny fitondram-panjakana amin'ny fanampiana sy ny fanomezana toromarika amin'ny asany izy ireo ary ny antsony sy ny fanaraha-maso atao amin'ireo samble lehibe sasany izay mitrandraka amin'ny faridranomasiny faritra Sofia fandrao tsy mampidibola anatin'ny kitapobolam-panjakana izy ireny araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Nanomboka ny fotoana ny governoran'ny faritra Sofia sy ny talim-paritry ny Jono sy ny toe-karena manga ary ireo talim-paritra maro niaraka tamin'ny ben'ny tanàna izay voafidy tao amin'ny commune Ambonivohitry ny Antsuy faritra ny Sofia tao. Etsy ankilan'izay governoran'ny faritra Sofia nilaza mazava tsara amin'ny resaky ny fanimbanana ny ala arovana sy ny maro hafa fantatra ary manana ny lazany eran-tany ny atialan'ny bora taloha noho izy rakotra ala sy feno karazam-biby maro tafiditra anatin'ny réserve spéciale mihitsy izany nanomboka ny taona 1990 kanefa potika noho ny doro-tanety sy tetikasa ary volon-katsaka izany ankehitriny. Ankehitriny misy ny ezaka izay natao fitondram-panjakana ka nahitana famatsim-bola ahafahana manarina an'izany. Ny fikambanana aty foty no mena sehatra sy vatsiana vola hiaro sy hanarina ny atiala mba ahatratrarana ny tanjona dia ny fiverenany atiala sy ny hasintany ao amin'ny atialan'ny bora izay manana ny mahizy azy. Hisy ny fanadiadiana atao amin'ny famaritana ny ala arovana sy ny famantarana ny tompon-tany efa niaina sy ny velona ela tao anatin'ny ala ary ireo zanatany mba ahafahana mitsinjo azy amin'ny volovariny sy ny velon-tenany hifanaraka amin'ny fiarovana ny atiala. Tsy maintsy andraisana fepetra kosa ny vahiny izay mpanimba atiala na manao fambolena-katsaka ao anatin'ny ala arovana no izy ireo tsy maintsy manao tetikala sy mandoro ahafahana manatanteraka an'izany ho iatrany General René de Roland izay governoran'ny faritra Sofia nanintana ny vahoaka hiara-hintana amin'ny fiarovana ny atialan'ny bora. Ny vahiny dia manana tanindrazana ihany, alainy ny mamy ao aminao ary ialany ao rehefa potika ny tanindrazanao. Tsy midika nefa n'izany fa manavaka izahay fa hajao ny lalàna sy ny fomban-tany rehefa tonga aty aminay fa tsy azo ekena kosa ny mivezivezy amin'ny toerana feheziko ny tsy manara-dalàna sy tsy manaraka ny fomban-tany ho izy hatrany. Toraka izany ihany koa ireo mpitarika fivavahana izay tonga aoka tsy hanimbazimba ny fomban-drazana sy ny fomban-tany fa tsy handefitra ary handray fepetra mifanaraka amin'izany ny manam-pahefana ifotony ho iatrany izy raha niantso ny vahoaka ny anjalazala mba ho sarotiny amin'ny fanajana sy fiarovana ny hasintany.
tany an-toerana nanotrina ny governoran'ny faritra Sofia ny talim-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ny talim-paritry ny fananantany sy ny fanajariana ny tany ary ny fitsinjaram-pahefana. Tonga tao avokoa ny filohampokontany 720 sy ny lefitra ary ireo lehibe ny vakiparitra sy ny filohan'ny fikambanana salovana ary ny fikambanan'ny tanora izay tariny be ny tanàna Kasimo Alphonse, ny hainy kabary sy ny laminasa momba ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ny tontolo iainana eny Votona. Midika izany fa tena hosarotiny izy ireo amin'ireo izay minia mandika lalàna sy tsy manaja ny fomba tany sy ny hasintany any amin'iny faritra ny Sofia iny ary indrindraindrindra fa ireo izay minia mandoro ala dia tena mety hahavoasazy mafy dia mafy izany satria ny mandoro tanety dia mandoro tanindrazana ka aoka samy hitandrina sy hanaja an'izay lamina rehetra napetraka izay. Andahon'izay ho resahantsika ny mahakasika ny raharaha izay nahavoasaringotra ny be ny tanàna voafidy tany Bealanana ambony vohitra tany. Sazy miharitra 2 taona an-tranomaizina miampy fandaovana vola 20 tapitrisa ariary no didy izay navoaka ny fitsarana miady amin'ny kolokolo ao Mahajangao na ny paky momba ny raharaha izay nahavoasaringotra any Andriamatoa Morainjara Doni Florent be ny tanàna vaovao voafidy tao amin'ny commune urbaine Bealanana tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo iny. Fanompokodinam-bolam-panjakana nandritra ny fotoam-piasany teo aloha ny taona 724 no nitoriany be ny tanànany Iromara izay nandimby azy sady mifaninana taminy kanefa tsy lany tamin'ny fifidianana farany teo iny. Efa nikarovina taorian'ny didim-pitsarana nanambara ny fahalaliny ho be ny tanànany Bealanana izy saingy tsy mbola voasambotra raha tsy izao ary nalefa any amin'ny fonjany Marofoto Mahajanga izy tamin'iny androny 9 febroary 2024 maraina iny. Ka ny hafatra ninona ny fahefana fa mahaiza ihany ny manavaka ny volam-panjakana sy ny volanao rehefa ianao no mitantana na ihany koa ampitazomina anireny vola izay tokony ho tombontsoa ho an'ny vahoaka ireny satria mantsy tsy vitsy amin'ireo olom-boafidy no manararaotra izay fahefana izay ka minia mameno ny paosy na ihany koa manangon-karena fotsiny ho ataony mandritra ny fotoam-piasany iny fa tsy sanatria akory ny mitady ny tombontsoa iombonana na ihany koa hanasoavana an'ireny toerana an'izay nahalany azy ireny. Aoka tsy handisy fanantenana ny vahoaka izay nifidy anao ianao mandritra an'izay fotoana fitondranao izay fa ny fahefana dia mandalo fotsiny ihany indrindraindrindra fa ho anareo izay olom-boafidy sy ny olom-boatendry ka aoka samy hifanaja sy samy hifampitsinjo amin'izay tokony hifampitsinjovana mandritra izay fotoam-piasanareo izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.